tiako ny mianatra mikasika ny fitiavana satria hitako fa raha tsy miazony sany eo aloha matetika mihitsy dia mora mihitsy ny anadinoina ny asarobidiny fa hoy Jesosy hoe didy vaovao no meko anareo dia ny fankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo didy iray vaovao zany hoy izy. Ity ray ity no ataonareo dia tafiditra daholo ny zavatra-drehetra. Dia amin'ny Jaona 1:7 milaza izy izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao. Fananana izay etrehan'ny fiainana ka mahita ny ralahany sy ny piray finoana aminy sahirana nefa manakatona ny fony tsy hiantrana azy reny. Tiako izany satria araka izay efa voalazako efa manana izay ilainao rehetra ianao anatinao ao mba handehanana amin'ny fitiavana. Manana fitiavan'olona ianao ao amin'ny fanahinao amam-pinona teraka-indrainao fa na sokafanao zany fofeny fitiavana izany na koa afaka hidinao ihany koa zany fo zany na ianao manapa-kevitra ny anaraka ny taridalan'ny fanamasina na ianao afaka manao tsia amin'izany. Ahoana no ahafahan'ny fitiavan'Andriamanitra miaina sy mivelona ao amin'izany olo zany? Anaka aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina, ampiarina amin'ny fahitsiana. Tsaroako aho nivavaka mafy ndray andro ary mahitsy mihitsy aho fa tena voakasika kely tato am-poky any aho nikasika ireo tsy fahamarinana sy aratsiana misy eto tany. Efa nahita zavatra izay marikoriko aho satria efa nandeha naneran-tany ankizy miaina eny amin'ny fako sy ireo zavatra izay tena tsy mampino. Hoy aho hoe Andriamanitra maninona tsy manao zavatra amin'izao tranga izao ianao? Toy ny hoe manahirana matetika ny fahalalana hoe afaka ataony izany nefa tsy ataony fa tonga aingana tao am-poko ny valin'izany ary haiko fa tena Andriamanitra zany ary haiko fa marina ihany koa. Hoy izy hoe za miasa amin'ny alalan'ny oloko, za mbola miandry ny oloko mba hetsika sy hitsangana. Dia mba sainy kely ny amin'izany. Sika tsy miandry an'Andriamanitra zany fa izy no miandry antsika dia ny olona koa efa miandry antsika. Ary ny olona tsy ho azo amin'ny alalan'ny mpitoro-teny maro amin'ny fahitalavitra na ireo karazana pastera miasa isan-kalahady. Manampy daholo zany fa afaka lazaiko anareo. Ny fomba mahakasika ny olona dia ny fotoana iarahan'ny mpino rehetra, rehefa isika rehetra hoe ny mpino rehetra mivoaka eny amin'ny olona dia manao zavatra mitovy daholo. Ianareo avy ary za tsy miresaka manaonao foana fa fandehanana mivoaka eny amin'ny olona dia tena miseho ho mpino marina mihitsy. Mandeha amin'ny vokatra fanahy, mandeha amin'ny fitiavana, mamela heloka dia maharitra amin'ny olona dia manao tsotra sy mahitsy amin'ny olona. Tsisy teny amin'ny olona mihoatra noho izany hoe ianao manome ny fotoananao, manome ny volanao ho azy amin'izay ilainy. Hitanareo sika manana fahafana manao izany satria raha ny tena izy. Ny marina nge tsy efa nilazaiko anareo iza marina moa nareo? Nareo dia olona mahagaga izay niforohana tao amin'ny Kristy Jesosy. Efa nateraka indray nareo. Ny Baiboly milaza ao amin'ny Efesiana 4:20 fa asa ny sika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Namboarin'Andriamanitra indray isika hitovy amin'ny Kristy mba hanao ny asa tsara izay efa nataony. Manana faniriana ianao ao anatinao mba ho tsara. Manana faniriana ianao ao anatinao ny hanampy olona. Dia za koa fa isika koa manana nofo dia manana fanoherana ihany koa isika izay tonga manohitra antsika. Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahintsika, ny devoly miasa amin'ny alalan'ny nofontsika. Ka rehefa mampirisika antsika hanao ny tokony atao Andriamanitra, ny fahavalo indray manao izay hanoherana an'izany mba ho tia tena sy tsy hijery ny olona isika. Ary araka ny lazaiko foana, mila manao fanambaranady amin'ny fitiavan-tena isika. Zaho mino fa tena raisin'Andriamanitra manokana mihitsy rehefa manambany olona isika. Ary afaka milaza aminareo fa tsy manampy mihitsy izay ho fenoinao raha toa ka tarian'Andriamanitra nomenao nefa tsy manao an'izany akory fa tsy hanajana olona izany. Isika tsy tokony tsy hiraraha olona izany mihitsy. Matetika ange isika saika tena tsy miraraha olona amin'ny tsy fanaovana tsotra fotsiny izay tokony atao raha mba afaka manao izany. Fa tsy miankina amin'ny olona rehetra izany fa miankina amintsika. Ary rehefa miresaka hoe fanampiana olona dia tsy miresaka amin'ireo olona kamo izay tsy te hiasa mihitsy fa miresaka momba ny olona izay mba te hiaina tahaka ny olona rehetra
za miresaka ny olona tena sahirana za zany de miresaka ry olona zay efa tena manao zay ezaka tratrany na ireo zay tena tsy mahay mininina ka tsy mahita ale ary tafiditra anaty korotana lala mihitsy de zao ny olona rehetra mahazo ny fanampintsika tsy voatery mendrika zany satria andriamanitra tsy miandry olona mendrika ny fanampiny zay vao manao an'izany ny famindram-po mandresy ny fitsarana rehetra hoy ny baiboly ka rehefa manomboka amin'ny tsara olona sika hoe mety mendrika na tsy ny fanampiana izy de mikatona ilay fandehanana am-pitiavana zany de tsy mitombona ny itiavana ny olona ka zay lazaiko anareo amin'ity henandro ity tena manampy betsaka ny olon-kafa zany kanefa mihoatra zany manampy atsika koa tsy misy hoe tena maherina hoe afaka ihoatra zany hoe isika manampy ny hafa zany fananana ny toetra ny mpanompo ary efa milaza hoe toetra ny mpanompo de miresaka ny toetra mihitsy azy zany toetra zay milaza hoe za akory tsy tsara noho ny olo-kafa mihitsy fa mitovy amin'ny olona rehetra ihany fa tsy hoe mihoatra ny olo-kafa rehetra akory fa iray ihany sika amin'ny Kristy ary tsy hoe za akory ny tsara indrindra amin'izay tokony atao rehetra afaka manampy anareo afaka mampahery koa de mbola afaka mamela eloka koa satria Andriamanitra mbola namela eloka foana amen ko satria Andriamanitra tena mijery manokana mihitsy ny fomba fitondrantsika olona sy ny tsy fanajantsika azy do jereo Matteo 5:20 de mba hiezaka ny ijery sika na de ny fanambarana lalina zay lazainao anatin'io teny io aza na de efa haiko fa mety efa hainareo azy zany efa nandrebetsaka amin'ny baiboly nareo fa mbola mendrika no ijerena ihany zany androany Matteo 5:20 ara tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny raha ny anjely rehetra de hipetraka eo ambony seza fiandriana ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra angoniny eo anatrehany de anavaka azy izy ny olona tsirairay tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy zao ny ondry sy ny osy zany reo zao manana toetra samy hafa ny osy de tena maditra ny ondry de mora tarihana kely de izy zany zao ho avy amin'ny izy no anao ny ondry hitsangana eo an-tanany ankavanana fa ny osy eo ankavia de ny mpanjaka anao amin'izay eo an-tanany ankavanana hoe avy anareo zay nitahindraiko zay nitoetra matoky mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo hatrizay nandrenana zao tontolo zao fa nona de nomenareo hanina na angetaeta de nampisotroanareo ny vahiny de nentinareo niaraka taminareo ary de nampianatra noho inareo tsy nanankitafy de nitafianareo na rary de nitsaboinareo sady nokarakarainareo tao an-tranomaizina de tonga namangianareo ary amaly azy ny marina ka anao hoe tompoko vina no hitanainao ny ianao na nangetaeta ary ovina no hitanay ny vahiny ianao na ovina no hitanaina rary na tany amponja fa izy hoe izay efa nataonareo tamin'ireny rahalahy kely indrindry reny de efa nataonareo tamiko ihany ko aleo aloha hipetraka kely mihitsy de isaina kely amin'izany raha nataonareo tamin'ireny rahalahy kely reny zany de nataonareo tamiko ihany ko hitanareo za tena nandray tsara zany mihitsy de tsy haiko hoe angamba teo amin'ny 12 taona teo hitanareo zao tena mila miasa any amponjy sika de nanangana ekipa hiasa any amponjy zay ary ny asan'izy ireo zany tsy misy afa-tsy ny any amponjy efitra ho amin'ny efitra amin'ny ankamaroany toerana saika manao zany foana ary zareo teny amin'ny voafonja hoe dianareo Andriamanitra de mandefa taratasy any amin'izy ireny zay de manao zay andefasana amin'ny boky any amponjy any zay mba azon'ny olona ny filazantsara de ohatry zareo tany amponja taminay tsy mahazo manome zavatra ara-panahandreo nareo raha tsy manome zavatra mivaingana loka de nanomeandry zareo savony fanasan-dozy zahay de iray amin'ny boky de taratasy koa milaza hoe tena tiana tokoa zareo de amin'izany sihatra zany zao efa navita ny zara ray tapitrisa sasany amin'ny boky tany amin'ny fonja maneran-tany zay ary zay zao manana fijoroana vavolombela tena tsy mampino mihitsy fa tsy aka fotoana izarana zany aminareo fa tena tsy takatry ny saina ny ataon'Andriamanitra amin'ny fizaran-javatra io hoe savony de taratasy sy boky mety ilaza nareo rehefa any amponja ny olona de tsy andray izy fa zany hoe tsy de manana zavatra tao zany ry zareo raha afaka manome boky eny an-tanana ianao de tena ambony be ny fanantenana na mety amankiny zany haiko fa tsy rehetra aloha
kanefa tena mandray izany matotra mihitsy za mino fa rehefa nyteny Jesosy hoe aza dinoina ireo olona zay any amponja de tsy tokony hanikitsika izy zany de ho adinoina satria hoe namonola de mety ho tena zava-doza mihitsy satria mila tsarotsika fa mbola afaka ampiavanina izy ireny de mbola mila olona ikarakara azy ihany koa tena zany izy io. Betsaka mihitsy ny olona mitady asa fanompona fa manontany tena hoe olona mitady asa fanompona ve zany sa olona mitady lampiazo. Za zao de olona natsoina amin'ny asa-pahabe maso zay nahazoko lampiazo fa efa nandalo zavatra maro mialohany nahatongavako tamin'izany teboko zany. Zay tsy nisy ny fandraisany tamin'izao mihitsy taloha nampianatra fianarana baiboly an-trano ary tsy nikarama tamin'izany de nila niala tamin'ny asako mihitsy mba manako zay noveriko fa niantsoan'Andriamanitra ho ataoko de lay hitanareo ny akaman'ny fotoana nefatra hoe lasa dala fa efa tena mahavitao-poko zany hoe mila manao an'izany ka rehefa nandao zany asa fivelomako zany za sy de tsy nanana vola ampy ataovany fakturanay. Tena nisy natao sorona mihitsy tao zany ary mila nino an'Andriamanitra ao am'fahagagana isaky ny herinandro mihitsy izahay ka satria moa zany nampianatra olona tao an-trano de tokony hoe mba hanampiny fa tsy nisy nanao zany ary tsy nanometsiny andreo fa Andriamanitra nanao zany taminy satria zany de fitsapanao anay ijerena raha toka manao izany ho an'Andriamanitra zay fa tsy hoe no zay mety ho azony avy aminy. Zany nanadiontrano pasterako zany mamaly ny mailany de entina eny an-dalana tany an-tanàna Saint-Louis isaky ny sabotsy maraina ny zanakay de mandamina fiarakodia zay ny ririnina indray loha ataon'izay de sendra fikambanana vehivavy zay de nandamina fiarakodia iray alina napetraka teny amin'ny parking ho fitoriana filazantsara. Vokatr'izany de voasazon'ny olona tao am-piangonana fa hoe tsy manangataka ny fahazondalana tany aminy ono. Za tsy nalala hoe ay mila fahazondalana kay ny fanaovan'izay aminjena fanan'olona. Matetika rehefa manao dingana ianao ka mba miezaka manao tsara de misaika mahita fanoerana avy amin'ny fahavalo fa za tena nandeha nitoy foana zao manana lampiazo fa tsonga de teo aloha azabe fanahinany am'izay azona lampiazo ny jorojorona alohan'ny olona be da be fa manaova zavatra nampiana olona fotsiny ninonino eo anoloanao de manlora tanana atsotray foana ny tananao de raha vakinao toy an'izany rehetrany zay tsy akako fotoana ihany koa de nitoy izy laza hoe tam'zanarary tsy mba nivanginareo tam'zanona tsy mba nimenareo hanina taiza koa zay no tsy nanao an'izany zay rehetra tsy nataonareo tamin'ireny rahalahako kely reny de tsy mba nataonareo tamiko ihany koa de tena fala fa hitanareo daholo ny lafiny roa rehefa manao zany nareo de manao amiko ihany koa rehefa tsy manao de tsy nanao izany tamiko ihany koa. Mila mandeha fitiavana isika fa tsy miresaka izany fotsiny tena mora ny mitoro-teny fitiavana tena mora kely aminareo nipetraka eo de mandresany afatra zany manaiky ny fonareo de hoe de raina antompo andeha hividy ilay bracelet zao de mety hividy boky aza fa ianao tsy miteny an'izany fa mety mikomando fampianarana avy amin'ny seminaire koa mbola hitako eo aloha satria ny olona zany tsy de tena mividy zavatra ohatr'izany loatra ny olona tena mahakasika loatra zany kanefa de zany mihitsy za aloha de tena voakasika zany mihitsy za zany tena marary amin'ny olona tsy tena mahalala loatra zay tena ilainy marina efa tena nanao zany ela ary raha tena matoky anareo na de hoe kely ihany aza de ilaza aminareo fa ny fomba tokana zay ahafahanao manana fiainana faly sy mahery de rehefa ianao manala ny tenanao an-tsainao de manao zavatra hoan'olona hafa tena tsotra kely zany isoreo an-tsainao ny tenanao de manaova zavatra ho an'ny olona hafa de mandeha am-pitiavana Efesiana 5:2 milaza de mandeha am-pitiavana aza hoe miresaka izany fotsiny fa mandehana koa amin'izany. Hitanareo ny fitiavana afaka ny hita afaka tsapaina izany de mila manana antoko sika fa mivaingana ny fitiavantsika de hoe miseho amin'ny fomba maro hafa ihany koa. Ndao anka fotoana mankina ny Korintiana voalohany reo 9:4 isaky ny maro-po ianao zany de misy olona mahita fitiavana raha tsy mahalala ny fitiavana izy de efa nampianatra azy ny fahitany an'izany ary raha iny fa kristianina ianao ka mampiseho faharetana aminy de manamafy aminy zany fa tena izany tokoa ianao tena mifanaraka amin'izay lazainao. Firy aminareo zao tsy tena maharitra loatra amin'izany mariny rehefa tsy maintsy manaiky zavatra ihany io aloha de ailao eny ary za aloha efa nilaza foana fa mety ho isan'ny tena fahalemeko zany fa efa nitombony amin'izany sehatra zany de milaza aminareo zao tena mila mianatra faharetana sika tsaroko tany amin'ny andro voalohany andehanako niaraka tamin'Andriamanitra tamin'izany mbola tsy nahininina kanefa izy nanao zay ampianarana
ny zavatra rehetra. De milaza aminareo fa raha vao misy reny kesera mianahany reny ao an-tanàna de nataoko nahita. Raha tsy tia mianahany zany mihitsy za de tena teo etsy. Mivoaka de moa de manao zavatra avy avetrany. De zany nanao ahy hoe raha tsisy vidiny teo amin'ny zavatra vidiko na koa vao mianatra le kesera ka tsy mahay ninona mahazo vahana amin'izany sika na de mbola tsy manokatra vava aza de efa tena maneho eo amin'ny tare eo na koa amin'ny ataon'ny vatantsika zany. Zany zao de tena nefa de ny foana ihany reny firavaka Jesosy sy pinsy reny. Marina tenainareo tsara zao zavatra resahako. Korinthiana voalohany toko 7:1 na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana. Zay mipetraka fanainiana, faniriana, ara-panaza azo tamin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amintsika de tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana. Firy zao miteniteny tsy fantatra eto. Eny raha miteny zany zao sika kanefa tsy manana fitiavana de lasa makary antsofina fotsiny. Fa hoy izy hoe na de manana hery faminaniana aza na finoana betsaka afaka amindrana tendrombohitra nefa ianao tsy manana fitiavana de tsy misy ilany olanao. Andiny fahatelo. Ary na de meko any malahelo aza ny fananako rehetra. Ary na de atolotro dorana aza ny tenako ka de mahazo voninahitra kanefa tsy manana fitiavana de tsy mahasoa akory zany. Zany de toy ny hoe na de manao zavatra tsara sika ka ataontsika ho hita fotsiny zany mba ho saitsaina fotsiny. Nisy olona teny tamiko zao androany ary hitako fa fanambarana lehibe zany. Afaka manome nefa tsy tia. Fa tsisy hoe tia nefa tsy manome. Amen. Zany zao ka tena tsara. Andiny fahaefatra eto amin'izay ary sika ny tonga amin'ny endriky ny fitiavana. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo zany, tsy manao izay tsy mamendrika, na hoe ho sahasa hitady voninahitra, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, hiteti-dratsy, tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Ny fitiavana zany de fitiavan'Andriamanitra ao amintsika. Zany ny karazana fitiavana izay angatan'Andriamanitra omentsika ny olona, fa tsy fitiavana avy amin'olona zany, fa lay agapen'Andriamanitra izay nomeny antsika maimaimpoana tamin'ny fahasoavany. Miandrandra antsika hanome zany izy. Zany zao de ilay tsy mitady ny azy na ny ianao foana. Tsy mitady ny azy zany, tsy mba mora sositra na manao otro-po zany, mandefitra ny amin'izay zavatra natao azy zany. Ianao ve zao tena comptable may, ianao ve mahavita mikontiny ny zavatra tsy nety nataon'ny olona de mahatsiaro zany 20 taona. Ary tiako ty sombony ty hoe tsy mba miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana zany, na zay tsy marina, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Ny fitiavana de mandefitra ny amin'ny zavatra rehetra de izay mitranga rehetra eo de efa vonahiny tsara indrindra amin'ny olona rehetra zany. Hitako fa izy zany lehibe indrindra amin'ny endriky fitiavana. Vonahiny tsara indrindra foana zany, fa tsy izay ratsy indrindra akory. Re olona afaka tena mamefedana antsika zany. Rehefa misafediny tsara indrindra fotsiny sika amin'ny olona mitranga rehetra. Mihoatra lona tonga de mino-dratsy indrindra avy hatrany. Tsy levina mihitsy zany. Tsy mba mety maina na hoe maty. Mila mianatra mandeha amin'ny fitiavana sika. Zao jerena nioka 10 manomboka amin'ny 30. Tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy. Ary Jesosy namalika nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ka ny Jeriko ka azony jiolahy de nendahany ny lambany sady nikapohany izy de nilozany. Ary tsy nahatsiaro izy sady efa saika maty mihitsy. Fa avy eo sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana zany. Ary raha nahita andra lehilahy izy de nankeriam-pita ary nandalo azy. Tena hita fa mpisorona makeo any am-piangonana izy. Tena marina zany.
Milazontsika tsara zany, io zany zao misy olona voendaka, tsy lany eo amin'ny sisin-dalana izy, maratra. De misy mpivavaka zany. Eto zany zao vonina ve nareo ijery mpivavaka roalahy nandalo azy teo, nefa tsy nanao zay anampiana azy. Ary toy izany koa le vita anankiray izay tonga teo de nahita azy nefa nandalo koa raha nandeha tamin'ny lalana. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny lalehany, ka tonga teo aminy ary noho ny nahita azy izy de tena onena azy, nangoraka azy loatra ny fony. Izy zany nandalo teo mba hanao zavatra hafa. De nanatony izy ka nifeziny ny feriny, sady nasiny iloilo sy divay, de nampitaingeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny de nitsaboiny. Ary noho ny ampitsony iny de naka denariroa izy ka nomeny tompony tranom-bahiny, sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary naotrinona no laninao mihoatra ny reto de onerako rehefa miverina. Eto misy zavatra tena tiako mihitsy. Izy tsy mba nametraka fetrany zay olana iny anampiana olona sahiran'io mihitsy, zay mety ho vidiny eo. De zay koa no alohako, na hatramin'ireo vina azy zany, de za daholy no andohan'izany. Izy tsy nalala olo io. Le olona zany tsy misy ifandraisany amin'ny loatra, afa-tsy ny hoe ny fitiavany tsetra azy ihany. Olo io ange andeha toerakafa mihitsy, satria namela lay olona teo izy, no nilazako hoe ho tsaboinao izy mandra-piveriko indray, ka mety tena makany andeha toerakafa izy, kanefa mbola nijanona ihany fa nanana planiny izy, efa nanana zavatra tao an-tsainy izy zay tiany atao, fa nijanona izy de nanampy azy. Tsika mety manisy an'izao amin'ny efitra fandriambahintsika milaza hoe azafady tompoko, aza elingelenina. Fa betsaka ny olona manana izany amin'ny fiainany amin'izao. Aza manelingelina, aza elingelenina, za manana planina, za andeha tsena. Fa misy tsena be zao, tsy afaka mijana manao zavatra ho anao zao, za mila mandeha any an-tsena. Za zao efa hisakafo tena anao na za, tsy afaka miresaka zao tsy afaka elingelenina zao. Zany hoe za zao efa tena maty ny anoana na za mila mandeha. Aza elingelenina, aza manelingelina, efa manana tao tena maika be zao. Zany zao de zavatra iray izay miantony amin'ny varavara fandriambahininao, de zavatra hafa koa ny miantony amin'ny fiainanao amin'izao. De raha manana ilay tsy hita maso eo amin'ny fiainanao ihany koa ianao, de mifanamby aminareo mba hanaly zany androany, de handray fanapahakevitra vaovao kasy zay fomba fiainanareo. Za zao mahay manavaka ny tena tehaka sy ny mody tehaka, ary tsy maninona zany nareo tsy mila mitehaka foana fa za tena nianatra betsaka ny amin'ny fiainonany tehaka ihany koa. De haiko sazy mitrango andohanareo rehefa miteny zany ohatrany tena hoe za nge zany tsy andeha lavitra mihitsy raha jarona foana isaky ny misy olona mila fanampiako zany zao re olona, zany zao resaka mangataka anareo mba hotarian'ny fanamasina fotsiny. Tsy misy olona mahavita ny rehetra zany, fa sika miaraka afaka mahavita zay tokony ho atao. Tsy misy amintsika mahavita tena rery zany. Zao le resaka, Andriamanitra tsy hanao zany ao am-ponao ao, raha tsy mety aminao ny fanaovana an'izany. Izy tsy tenenao anao ny zavatra rehetra zany. Izy tsy tenenao aminonao ny tenanao, andreranao ny tenanao kanefa tsy mba handray tanananao na mba hikarakaranao na koa hijery ny fianakavianao sy ny fahasalamanao. Fa mila mifantoka tsara sika, mila mahay sika hoe iza no ampiasainy devoly angalarana ny fotoanantsika, fa mila haintsika ihany koa rehefa kasihan'Andriamanitra sika ao am-po ao ka hanaovana hoe mila anao amin'ity tranga ray ity. Fa raha le hoe aza elingeleny ianao na hoe tsy mila raharaha aloha miseho amin'ny fiainanao, de mba manapa-hevitra androany analan'izany de hiteny amin'Andriamanitra hoe tiako fantatrao Andriamanitra fa raha milay ianao androany de efa vonona ho anao ity no ataoko, fa ny ataoko de miankina aminao, ianao no afaka mampandeha an'izany na koa manaka an'izany. Marina zany afaka manomboka aminao zany ve nareo?